Faly miarabantsika tserery avindray tratra ity alahady maraina fa 13 volana aprily ity. Manana fahasoavan'ny tompo aminao hatrany sary mbirary ny soa indrindra mba hitombony fahasoavana ny sika ary asany fanahy masin'Andriamanitra. Aloha andelantsika namofonainan'io dia hivavakisika. Ry Andriamanitra tompo tianay tsara indrindra, fifaliana ho anay hatrany no ahafahanay mandray anao anay nio ary misaotra anao izahay satria mahazo tombotsoa indray miaraka aminao. Misaotra anao ihany koa miainy tsirairay avy eto ary mangataka aminao izay mba ho tifenao. Iasanao ny fomam-panahinay ary ahitsinjo ny zavatra raha-panahy izahay. Mihoatra lavitra ny zavatry ny tany. Miteza ianao mboly fanantenana ihany koa aminay tsirairay avy eto. Tonoana sy angatana minaran'i Jesosy. Amen. Raha teny mofonainantsika androany dia manao hoe manatanjaka ny saina. Nareo amin'ny ohabolany 7:5 sy ny 5 manao hoe ny ten'Andriamanitra dia voadio avokoa apinga ho an'izay mialoka aminy izy. Aza manampy ny tenany fandrao hanareny ianao ka ho hita fampandainga. Amen. Ny mandresy lahatra an'ireo fanahy, anaiky ny fahamarinana, ny tanjony nanka amin'izao ankehitriny izao. Niezaka ataon'ny tena manokana ny fomba tsara indrindra hanatratrarana an'izany. Amin'ny fitondrana ny fahamarinana isa-tokantrano sy amin'ny fiaraham-mivavaka amin'izy ireo, sady manokatra ny Baiboly eo aminy ihany koa. Mila mitandrina izay manao an'izany azany mba tsy ho zary tsy anjery mamona aminaina ny zavatra asa ataony, tahaka ny ataony mpitandrina miasa any am-biraoany ihany koa. Tokony hianatra zava-baovao manjakariva izy ireo, tokony hianana zotopo sy ho feny fitandremana mba hanatratrarana ny tsara indrindra amin'ny fahaizana ny soratra masina. Mila mikolokolo fahazarana mianatra tsara sy mampiasa saina izy ireo amin'ny alalan'ny fivavahana sy ny fandinihana lalina ny soratra masina. Maro no meloka amin'ny tsy fanatanterahana an'izany. Tsy kely ny fitakian'Andriamanitra aminy kanefa afa-po amin'ny fahalalana voafetra ananany momba ny soratra masina izy ireo ary tsy miezaka ny hanatsara ny sainy sy ny fombany. Ny zavatra rehetra avy amin'ny tantaran'ny faminaniana, ny lesona rehetra nomeny Kristy, ampiarina ihany koa amin'ny fiainana dia tokony hodiniana tsara tsirairay mba tsy hisy adino. Manome hery, mampivelatra ary mandranitra ny saina ny fanaovana an'izany. Tsy maintsy ampiasaina ny saina raha tsy izany dia osa. Aoka ny saina hiatrika an'ireo olana sarotra amin'ny ten'Andriamanitra dia hifoha tanteraka izy ka tsy teny feno fahambaniana no hivoaka fa teny tsara sy mampahery izay avy amin'ny saina mavitrika sy miasa. Tsy maintsy manatatra ny fenitra ambony indrindra ny mpanompon'i Kristy. Manabe ary mpanabe izy ireo ary tokony hahy tsara ny soratra masina noho izany. Mirakitra ny fahamarinana tokana izay manadio ny fanahy ny Baiboly ary izy no boky tsara indrindra ho fikolokoloana ny saina. Ny fahatsorana sy ny fahamendrehana anehoanan'ireo fotom-pampianarana manan-danja dia tena izay ilain'ny tanora tokoa sy ny mpanompon'i Kristy rehetra mba hampianatra azy ireo ny fomba hitoriana ny zava-miafy ny famonjena amin'ireo izay ao anatin'ny aizina. Aoka isika manana fahalalianana fantatra mandrakariva ka tsy hanao hoe efa haiko izy tia ka tsy mila mandalina aho fa aoka mba hiasan'ny fanahy mandrakariva isika. Amen. Ianay tsara andrizan-danitra mbola misaotra anao izahay amin'izany teninao izany dia mangataka aminao izahay mba hiasanao hatrany. Aoka ny fanahinao ane hanosika anay efa manavao ny fanoloran-tena sy hanananay fandalianana fantatra ny soratra avy aminao. Tonoana sy angatana minaran'i Jesosy. Amen. Saru vile,
miaro